Inona ny atao hoe olona parvenu na arriviste. Izay indray zany no hoadiadintsika anio tonga soa ato amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Tsara ny ahafantarana pitsopitson-javatra ohatran'izany amin'ny fiainana andavanandro. Ny arriviste na ny parvenu zany dia karazan'olona izay hoe miainga tany amin'ny fototra tena ataontsika hoe sahirana na hoe tena ambany zany teo amin'ny fiarahamonina iray no tonga amina toerana iray izay hoe afaka ananany fahefana izany. Toetsaina izy io fa tsy hoe akory izay olona rehetra niainga tany amin'ny kilasy ambany no niakatra tamina toerana iray izay mety tsy napoiziny teo amin'ny fiainany ny nahatongavany tamina toerana iray izay ahafahany mampiatra ny fahefany sy ny pouvoirany, mety tsy napoiziny ilay toerana ka taitra dia taitra izy zany rehefa tonga eo amin'ilay toerana dia manana an'izay hoe tendansy hanitsakitsaka ny olona rehetra manodidina azy ary napatra ny fahefany ary mieritreritra ny hanao karazana vengeance izany teo amin'ny fiainany taloha satria misy zany ny karazana hoe lolo-po mety mipetraka tamin'ireo karazan'olona ireo zany teo amin'ny société nahatonga azy tany amin'ny kilasy ambany ka izay zany no ohatran'ny hoe andeha anaovany karazana vengeance izany rehefa tonga amina toerana iray izy zany. Tsy ny olona rehetrarehetra hoy maro ny olona izay hoe avy tany amin'ny kilasy ambany izany nisy azy teo amin'ny société no tafakatra amin'ny toerana ambony dia ambony. Tsy ny olona rehetrarehetra no klasina ao anatin'izay hoe parvenu izay satria resaka toe-tsaina zany izy io. Misy olona avy tany amin'ny hoe kilasy ambany mihitsy zany ny toerana nisy azy teo amin'ny fiarahamonina kanefa rehefa tonga amin'ny toerana ambony izy zany dia mipetraka tsara izy tsy misy mihitsy zany tarafana ho azy an'izany hoe resaka vengeance na hoe resaka lolo-po eo amin'ny société fa dia hitanao hoe olona mahatana tsara zany ny toerana misy azy. Fa ireo karazana parvenu izay teneniko eto zany na ny arriviste dia ireo mietraketraka izany rehefa mahazo fahefana ary dia tsy mahay mievaluer olombelona akoatran'ny apparence sy ny zavatra mamirapiratra aty ivelany, tsy mahay mievaluer olona ratsy ny zavatra ananana ary ny vola. Izay zany no karakteristikan'ireo karazan'olona parvenu ireo ary tena tsy misy mihitsy ny hoe karazana culture izay ananany. Ijerevana ametrapetrahana ny maha olombelona amin'ny valeran'olona fa izay hitany aty ivelany ihany izay ihany no hitsarany olona iray. Rehefa misy ny zavatra mamirapiratra ananan'ilay olona dia any ihany zany no ivalorizeny karazan'olona izay hoe manahirana dia manahirana tokoa ny fisian'ireo karazan'olona ireo zany ao amin'ny société satria miteraka karazana fifaninanana izay hoe mioropaka ao anatina fifanitsanitsanana hozy isika malagasy
miopaka ao anatin'ny karazana agresivité ny afaratrany amin'ny famonon'olona mihitsy ny amin'ny fitadiava-karena ary ny fifandrafirafisana rehefa mitoetra io karazana toetrana parvenu io zany eo amin'ny fiarahamonina iray. Maro dia maro zany izy no miparitaka amin'izao fotoana izao ao Madagasikara ary dia tsy manana eritreritra afa-tsy ny apiditra ny vola ao am-paosy, tsy manana eritreritra afa-tsy ny ihinam-be, voky be, vaky mata ireo karazan'olona ireo ary tsy manana fiatrana mihitsy amin'izaniza raha vao hoe resaka vola izay tokony hiditra ny paosiny. Mieritrereta isika malagasy fa satria ambadika izany zavatra rehetra izany ny tsy fandriam-pahalemana mandeha ny tsy fandriam-pahalemana ao anaty sy ny tsy fandriam-pahalemana ivelany izay mampiorooro dia mampiorooro ny fiarahamonina ankehitriny izay karazana fifaninanana amin'ny zavatra mampirapiratra aty ivelany izay ary ny conjugaison ny verbe avoir no tena zava-dehibe fa ambanimbaniana ny verbe être. Mampatahotra dia mampatahotra izany rivotra mitsoka ao Madagasikara ao zany satria lasa tsy dia hay resahana intsony izany ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny, lasa tsy dia tena mifampitsimbona intsony ny olombelona fa dia samy manao izay atrabatany ny zavatra izay hitany, ny opportunité amin'ny endriny maro samihafa dia ny andrambo an'iny zany no tena zavatra ilofosan'ireo karazan'olona ireo ary averiko indray mandeha fa ny karakteristikany dia ny manitsakitsaka ny olona izay manodidina azy raha ohatra izy ka manana fahefana amin'ny toerana iray izay misy azy eo amin'ny fiarahamonina tsy sarom-patarina izay karazan'olona izay mitandrema isika malagasy fa satria rehefa mirongaronga loatra ao anatin'ny sain'ny olona iray ny vola be hiditra ho aminy dia amidiny na ny zava-tsarobidy toy ny tanindrazany. Zay ireo karazan'olona ireo. Mieritrereta isika malagasy, mieritrereta tsy fombako ny manadiady toe-javatra negatifa fa saingy rehefa misy ny zavatra izay mampatahotra ny fisiny eo amin'ny fiarahamonina dia raisiko ny andraikitra ny amin'ny fitenenana azy. Misy ny fitenenan'ny malagasy hoe ny vola samy manana fa ny isany no tsy mitovy. Zay indray zany no azoko ambara anio. Trafika ianao me mahery ambava ombana apo mieritreritra. Veloma tompoko.